andro ka nahavokatra ny tany. Amen. Filazantsara fahatelo. Hitsangana isika hitsena ny filazantsara. Izany dia hitantsika ao amin'ny Marka toko voalohany 5:50 ka hatramin'ny 5:50. Marka toko voalohany 5:50 ka hatramin'ny 5:50. Ny nahasitranan Jesosy ilay boka. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy boka nanantona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninditra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe: mety aho, mahadiovy ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy abokana ka nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe: tandreo mitsara mba tsy hisy olazainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana miseho amin'ny sorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandindiny Mosesy ho vavolombelona aminareo. Nefa lasa raha lehilahy ka nilazalaza sy nampely izany zavatra izany, ka dia tsy nahanzo niditra miariary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy, dia nanantona azy ny olona avy ny tontolo eny. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsika tompoko, saotranao zay Andriamanitra, fa voasoratra amin'ny teninay tokoa ny teny masinao. Zahonay mandinika ary maka fahalalana amin'izany. Nefa inona moa tompony ho hainay raha tsy mampianatra anay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masinao. Ilay fanahy masina endry, mpampianatra, mpanitsy, ka mangataka an'izany zay tompo ho an'ny mpitory, tsy tory afa-tsy ny afatrao izy sy ny sitraponao. Ary ho anay rehetra kosa vahoakan'Andriamanitra mba tanteraka aminay tokoa ilay hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Mba olom-baovao tokoa zay avozy ny fanahy masina, feno zany fanahy masina zany, iorina tsara ka tsy ala maineto zay raha tsy mahazo tokoa ny afatrao zay teny fiainana amin'ny fiainanay mandrakariva. Ny anaranao Jesosy tompony ankatanay izany. Amen.
Mipetraka ny fiangonana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny Jakoba 5:5, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 izay efa novakiana tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Ny bokin'ny Jakoba dia nosoratana ho an'ny foko 12 teo amin'ny Israely. Indrindra ireo zay nipetraka tany ampelezana. Nampaherezina izy ireo satria nandalo fahasairanana ara-pinoana, niatrika fanenjehana ka tsy ny olana ara-panahy ihany no tena nosedrain'izy ireo fa tao ihany koa ny fiainany amin'ny ankapobeany. Nanoloana izany dia nampahatsiahy Jakoba fa na inona ny zavatra mitranga dia kristianina ireo, satria kristianina dia mila mahatoky mandrakariva amin'ny finoana sy amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra. Kristianina mahatoky. Ny kristianina mahatoky voalohany dia misaotra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny 7:20. Jakoba 5:5, ny 7:20. Andeha iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Misy azo pahoriana va eo aminareo? Aoka izy vavaka. Misy faly va? Aoka izy hira fiderana. Eto, ny soratra masina dia milaza sy mampatsiahy fa eo amin'ny fiainana dia mety mitranga ny fahoriana. Ary rehefa mitranga ny fahoriana dia tokony anatona an'Andriamanitra hivavaka ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto. Ary misy ihany koa ny fotoana izay iainana ao anatin'ny fifaliana. Rehefa miaina ao anatin'ny fifaliana dia tokony hahatsiaro hihira fiderana an'Andriamanitra. Ny soratra masina zany eto dia mampianatra fa ny fihetseham-po rehetra eo amin'ny kristianina dia tokony hahatonga azy hisaotra an'Andriamanitra. Na amin'ny fifaliana io, na amin'ny fahoriana io, dia tokony hisaotra an'Andriamanitra ny kristianina. Fa ny ankoatran'izay koa dia zao, mila mahatsiaro koa ny kristianina. Raha tsy mivavaka izy, raha tsy mihira fiderana an'Andriamanitra izy, raha tsy tonga ao anatiny ny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainany, dia tokony ho tsaroany fa hainy ny fahavalo ny mamadika na ny fahoriana na ny fifaliana ho fitaovana ampiasainy ahafahana mandavo ilay kristianina. Ary zay no antony mahatonga any Jakoba eto mampahatsiahy ny kristianina fa na inona mitranga dia mila mivavaka ary mila midera an'Andriamanitra. Ny hira fiderana, ny vavaka dia fitaovana mahomby entina noherana ny herin'ny fahavalo. Ry havana, ny soratra masina eto dia mampianatra antsika indray. Endrika fanatonana an'Andriamanitra, na ny vavaka ataontsika, na ny hira ataontsika hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ka amin'ny fomba fisainan'ny soratra masina, ny fihetsika rehetra izay ataon'ny olona mba hahafahany manatona an'Andriamanitra dia midika ho fisaorana an'Andriamanitra izany. Ary zay mahatonga ny soratra masina miteny amintsika hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Ka na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana dia tokony hisaotra an'Andriamanitra avokoa isika, ary isaorana an'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Rehefa faly dia tokony hihira fiderana. Ny hira fiderana
mariky ny fankalazana an'Andriamanitra. Andriamanitra no antony fifaliana. Raha tsy tao Andriamanitra dia tsy misy ny fifaliana. Ary zay ny tokony hoeritreretin'ny kristiana. Ny kristiana tsirairay zany tokony ahatsiaro fa matoa manana fifaliana izy. Mahita fifaliana izy eo amin'ny fiainana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra zany. Satria fanomezana avy amin'Andriamanitra ary zany no mitarika azy ho amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Ary zany koa no hitaomanantsika amin'ny andro fifaliana tsarovo mandrakariva fa mila misaotra an'Andriamanitra isika. Manahirana moa amin'ny fomba fisainantsika olombelona eny mahazatra dia rehefa misy fifaliana hadino Andriamanitra, hadino ny misaotra an'Andriamanitra, hadino ny manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary ampahatsiahivo ny soratra masina antsika zany anio misy faly dia izao mihira hira fiderana. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika ankalazana Andriamanitra amin'ny tranga rehetra misy eo amin'ny fiainantsika, na fifaliana io na amin'ny fahoriana. Amin'ny fahoriana indray ny soratra masina mitaonantsika hoe ndao hivavaka. Mila mivavaka satria mafy miady izay atrehana. Inoana fa zany tokony mahazatra antsika. Raha mbola ao anatin'ny fifaliana mety adinodino ilay hivavaka. Fa rehefa mitranga ny fahoriana, eo no ampahatsiahiva ny soratra masina antsika hoe mila mivavaka amin'Andriamanitra isika. Ka ny fivavahana izay ataontsika, ny hira fiterana izay ataontsika dia mariky ny fanantonantsika an'Andriamanitra. Ary ny fanantonantsika an'Andriamanitra dia fanehoantsika amin'Andriamanitra fa misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny tranga izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Noho izany ry havana, ampahatsiahivo ny soratra masina antsika eto dia izao. Ny kristiana mahatoky mijoro tsara amin'ny finoana, na dia eo aza izay mety fanenjehana, ny zavatsarotra lalovana eo amin'ny fiainana, dia izao amin'ny zavatra rehetra misaotra an'Andriamanitra izy. Ary tsy manadino ny misaotra an'Andriamanitra sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny tranga eo amin'ny fiainana. Zavatra faharoa ampianarin'ny soratra masina antsika eto dia izao. Ny kristiana mahatoky dia miantso ny hafa hivavaka ho azy. Miantso ny hafa hivavaka ho azy. Hitantsika zany eo amin'ny andininy 4:40. Jakoba 5:5, ny andininy 4:40, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampahaka ny lolo ny fiangonana, ary aoka izy hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo, sady hivavaka eo aminy. Teo amin'ny Jiosy dia izao ny fomba fisainana. Ny aretina rehetra izay mahazo ny olona dia heverina fa mifandray amin'ny fahotana avokoa. Ary zay mahatonga an'ilay fomba fisainana hoe matoa io olona io marary, indrindra aretina hafahafa na aretina mafy, tsy mety ahitana fanasitranana. Ny fomba fisainan'ny Jiosy dia izao hoe misy fahotana vitan'ny olona io. Ary zay mahatonga ny soratra masina eto miteny hoe misy marary va eo aminareo? Dia inona zany tokony atao? Aoka izy hampaka ny lolo ny fiangonana hivavaka ho azy. Ny antony dia izao. Ny fomba fisainan'ny soratra masina rehefa manota ny olona dia tsy mihaino ny vavaka izay ataony intsony Andriamanitra. Ka ny fomba fisainana Jiosy anefa nametraka hoe matoa io olona io marary, dikan'izay dia nisy fahotana vitany. Ka na mivavaka azy izy dia tsy hihaino ny vavaka izay ataony Andriamanitra, fa mila mitady olona hafa izy. Ka ilay olona hafa izay antsony, ilay mpianakavin'ny finoana antsona hivavaka ho azy, io olona io no mivavaka ho azy, mba hahatonga azy hoenon'Andriamanitra ny vavaka atao ho an'ny olona marary io, ka hoeken'Andriamanitra ny anasitranana io olona io. Ny soratra masina eto dia mazava tsara. Misy marary va eo aminareo? Inona no atao? Mampaka lolon'ny fiangonana. Lolon'ny fiangonana dia tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana tamin'izany fotoana. Dikany hoe mampaka ny lolon'ny fiangonana dia izao. Safidy n'ilay olona marary na ilay olona mikarakara marary mihitsy
no miteny hoe mangataka anareo solotena ny fiangonana haninina hivavaka ho anay. Eo zany dia hitenenana amintsika sahady hoe tsy de mety ary tsy de marina raha ohatra ka mieritreritra anao hoe za zao mba narary tany an-trano anga misy namangy mihitsy. Ny valin'izay dia zao hoe ianao nga efa nampilaza tamin'ny lolon'ny fiangonana satsia raha ohatra ka tsy mbola nampilaza ianao dikan'izay dia mieritreritra ny fiangonana hoe sao dia mbola tsy ilainy mivavahanao azy. Azontsika ve zany ry havana? Safidy n'ilay olona marary na ilay mikarakara ny marary no miteny hoe mila hivavahan'zahay. Ary rehefa tonga ny fiangonana mivavaka ho an'ilay marary. Ambaran'ny soratra masina eto moa dia le hoe hanositra diloilo ho azy. Fa maninona moa no hosorana diloilo ilay olona marary? Fomba fanao tamin'ny zany fotoana zany dia hoe rehefa misy olona marary, ilay lolon'ny fiangonana, ilay solotena ny fiangonana mitondra menaka rehefa mamangy an'ilay marary ao an-tokantrano. Rehefa tonga eo dia alaina le menaka hosorana amin'ilay faritra marary. Inona ary ny dikan'ilay menaka? Ny dikan'ilay menaka amin'ny fomba fisainana tatsinanana dia zao hoe mariky ny fanatrehan'Andriamanitra, mariky ny herin'Andriamanitra, ary ny menaka ihany koa mariky ny fifaliana. Rehefa tsisy menaka ny laoka dia tahaka ninona ny tsirony? Ohatrany matsatsotsatso izany osytsika ohatrany tsy dia ilazana n'le hoe ny fisian'ny menaka dia mariky ny fifaliana. Dia tahaka izany koa zany hoe ny dikan'ilay fametrahana fanosorana menaka zany dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra, mariky ny fisian'ny herin'Andriamanitra ary mariky ny fifaliana. Ka ny fanosorana menaka ataon'ny loholona dia fanomezana ny herin'Andriamanitra mba ahazahoan'ilay marary fanasitrana. Rehefa nomena ny herin'Andriamanitra dia mivavaka ilay loholon'ny fiangonana dia sitrana ilay marary. Ny soratra masina ry havana dia mampahatsiahy atsika indray eto. Rehefa marary dia inona no atao? Mampiantso, mampaka ny loholon'ny fiangonana hivavaka. Adidiny marary na ny olona izay mikarakara marary no miantso ny fiangonana. Fa maninona tokoa moa zany hoe antsona ilay olon'ny fiangonana? Satria izao, ny olona tsirairay dia samy manana ny fahadisoany, samy manana ny fahalemeny, samy manana ny fahotany. Ka indraindray ilay fahotana nataon'ilay marary dia tsy niaino azy mihitsy Andriamanitra tamin'ny vavaka izay nataony io. Na nivavaka azy izy, tsy miaino azy Andriamanitra. Fa ilay olona hafa no antsona. Ilay olona hafa antsona, mpanota ve io sa tsy mpanota? Mpanota io, fa saingy izao, mety tsy mitovy ny fahotana vitanareo. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra rehefa mivavaka ny loholon'ny fiangonana dia mihaino Andriamanitra ka mahazo fanasitranana ilay marary. Ny ankoatra izay koa dia zao hoe fa maninona ny loholon'ny fiangonana no antsona fa tsy ny olona eny amin'ny fokontany. Tsy mba niteny mihitsy zany soratra masina hoe rehefa marary ianao antsony fianakaviana. Mahita an'izany tsika ao amin'ny soratra masina, rehefa nisy olona narary dia inona no nataony? Tena marary afa antsony fianakaviana. Ny antony dia zao, ny fiangonana dia solontenan'i Jesosy Kristy, mariky ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Ka ny fahatongavan'ny fiangonana maminatona, mamangy ary mivavaka ho an'ilay marary dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fiangonana zany dia solontenan'Andriamanitra. Ka ny vavaka izay ataon'ny fiangonana dia henon'Andriamanitra. Ary zay no mitondra fanasitranana ho an'ny marary. Ary zany no ampahatsivana atsika eto hoe rehefa marary ianao dia iza no antsona? Ny fiangonana antsona. Aza ilay varimbariana zany hoe za zao efa tapabolana narary tato fa ngaha misy mitsidika mihitsy, ngaha misy mamangy, ianona ary nandalo toera ambany vavaka izy.
ianao mihitsy no miteny hoe tongava ny fiangonana, ary rehefa tonga ny fiangonana dia mivavaka ho anao ny fiangonana, ary mivavaka ho anao ny fiangonana tsy nohony amin'io zay mety fahalemeny olona io, fa nohony amin'ny mahasolotena ny fiangonana azy, satria solotena ny fiangonana vatany Kristy ety ambony tany. Io solotena ny fiangonana io dia henon'Andriamanitra ny vavaka izay ataony. Hitondra ny aretinao eo anatrehan'Andriamanitra no antony hivavahana, no antony mahatonga ny fiangonana manatona anao. Mety antantsika hoe raha izany zany mahita an'le menaka teo rehefa mamangy any zany dia tokony mitondra menaka pastera, tsia. Ary zany no fandinihana ny soratra masina. Ny fandinihana ny soratra masina dia zao: ny zava-dehibe tsy ilay menaka akory, fa inona? Ilay vavaka ataon'ny fiangonana. Ilay vavaka izay ataon'ny fiangonana, ilay fanatrehan'Andriamanitra, ilay fanehoana ny herin'Andriamanitra eo amin'ny olona izay marary, ary ny famerenana azy ho amin'ny fifaliana indray. Ka rehefa marary ilay olona, nampiantso ny solotena ny fiangonana ary mivavaka ny fiangonana, ny vavaka izay ataon'ny fiangonana dia mitondra fanasitranana ho an'ny marary. Ampianarin'ny soratra masina eto dia hoe rehefa miaiky ny elony, andao moa vakitsika ny andininy faha 5:10. Ny andininy faha 5:10. Jakoba 5:5, ny andininy faha 5:10, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fivavaky ny finono ny Tompo anangana azy, ary raha nanota izy dia avela ny elony. Ny fomba fisainan'ny soratra masina hoy isika tery aloha hoe rehefa marary ilay olona dia misy ifandraisany amin'ny fahotana vitany no mahatonga an'izay. Tsy voatery ho izay anefa, fa izao ambaran'ny soratra masina eto hoe raha nanota izy. Dikan'izany zany dia zao hoe tsy voatery ho noho ny fahotana vitan'ilay olona akory no mahatonga azy marary, fa mety misy antony hafa. Noho izany zany dia zao hoe rehefa misy olona marary, tsy hoe akory terentsika hoe io dia nisy fahotana vitany, io dia nisy tsia. Tsy zay no andraisana azy, fa indraindray marary ity tenantsika ity, fa saingy tsy nohony amin'ilay fahotana vita, fa mety misy antony hafa. Ary zay mahatonga eto hoe raha sendra nanota kosa nefa ilay olona dia miaiky ny elony, ary rehefa miaiky ny elony izy dia havila ny elony. Ampahatsahivon'ny soratra masina aritsika riavana eto am-pamaranana dia zao: ny kristianina mahatoky dia misaotra an'Andriamanitra, na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana dia misaotra an'Andriamanitra isika. Ny fisaorantsika an'Andriamanitra dia mety amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hira fiderana, amin'ny zavatra rehetra dia misaotra an'Andriamanitra isika, satria izay no ankasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zavatra faharoa nambara tamintsika teo dia zao: ny olona mahatoky na ny kristianina mahatoky dia miantso ny hafa hivavaka ho azy. Adidiny olona tsirairay, adidiny marary, adidiny fianakaviana na izay mikarakara ny marary no miantso ny fiangonana. Ary rehefa miantso ny fiangonana hivavaka ho azy izy, ny fiangonana izay tonga eo anatrehany dia misolotena an'ilay vatan'i Kristy, ka mitondra ny anaran'Andriamanitra, mitondra ny herin'Andriamanitra, ary mitondra izany herin'Andriamanitra zany hamerina azy ho amin'ny fifaliana indray. Ny andrasana amintsika zany dia zao: ny hijoroantsika ao mahatoky mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, na inona mitranga, na inona zavatra manahirana, na
eo amin'ny fiainantsika andavanandro na noho ny fanenjehana eny na amin'ny tenantsika isika dia matoky an'Andriamanitra mpamonjy antsika mandrakariva. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. dia ombona amin'ny vavaka isika. Fifaliana ao anay ry Andriamanitra tomponay ny misaotra midery mankalaza ary manome voninahitra na ranao noho ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao izay nanambaranao ny hafatra avy amin'ny teninao Andriamanitra. Ambaranao taminay fa ny kristianina mahatoky dia misaotra an'Andriamanitra. Eo amin'ny fiainana mantsy dia hitrangany ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainanay, ao ny fahoriana, ao ihany koa ny fifaliana. Ao anatin'izany dia ampatsiahivinao zahay fa tokony hisaotra anao Andriamanitra, ka raha tojo fahoriana zahay dia hivavaka aminao, ary rehefa ao anatin'ny fifaliana dia hira fiderana izay mariky ny fisaorana anao Andriamanitra. Fa ny soratra masina raha teo nilaza aminay hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Koa amin'izany rehetra izany, ny amin'izay fisaoranay anao Andriamanitra izay dia mariky ny fahatokiana izany, ary ny fifalianay dia fanomezana avy aminao Andriamanitra. Ankehitriny tompo izahay dia mifona aminao noho ny amin'ny tsy fahatanterahanay izany sitraponao izany. Matetika izahay rehefa misedry zavatsarotra mila hiala aminao Andriamanitra, ary rehefa anatin'ny fifaliana dia tsy mahatsara hisaotra anao Andriamanitra, ka izany mahadiso anay ka hifona anay sy bebahanay eo tanatrehanao. Ambaranao taminay ihany koa ny kristianina mahatoky dia miantso ny hafa hivavaka ho azy. Tsy izay izany fa ny olon'ny fiangonana no antsoina fa tsy ny hafa akory, izay mariky ny fahatokiana koa izany, satria ny fiangonana misy olon-tenan'Andriamanitra ety an-tany, satria vatany Kristy eto an-tany izany. Tompo Andriamanitra eo dia mbola mahatsara ny tsy fahamendrehanay hatrany izahay amin'izany rehetra izany. Matetika izahay any ankafa no idodidonay rehefa misedra zavatsarotra izahay, fa tsy miantso ny fiangonana izay solony tenin'Andriamanitra ety an-tany. Mifona Andriamanitra, mamindrafo aminay, mamilany elokay. Manony amin'ny Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anay, no ahafahanay mangataka izany, ary mahatoky izahay fa mamela ny elokay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
sompifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ry havana ny famelan-keloka izay omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, iantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, ho fikisako fahavelomana izy ary hasehoko azy ny famonjeko. Dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, eny hositraniko izy ary asehoko amin'ny hareny fiadanana sy ny fahamarinana, ary ho dioviko ho afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontanitaniko. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavela ny elokareo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Fangatahana sika ry havana, vavaka sika ry tompo rainay zany an-danitra tsara indrindro, endreny hafalianay tsirairay avy raha nandreny teninao amin'izao fanompivavahana izao. Fa ianao dia mikendry anay mba ho kristianina mahatoky, ka mampianatra anay indray hisaotra amin'ny zavatra rehetra, mampianatra anay ihany koa ianao mba hiantsonay ny hafa amin'ny fivavahana. Tompo, ankehitriny ary izahay dia mitondra mbavaka ho an'ny kristianina rehetra eto amin'izao toerana izao, mba hanana izany toe-panahy izany, ahatsiaro mandrakariva ny zavatra rehetra izay avy aminao, na ny tsara izany na ny ratsy izany, dia hahay isaotranao, satria ianao mikendry anay mba ho mpanompo mahatoky, mba hijoroanay amin'ny finoana ny anton'izany, mba hiombonanay fiangonana amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana. Tsy hafahafa izahay, fa raha misy ny zavatra mahazo anay eo amin'ny fiainana, dia hiantso ny fiangonana izay, mba hiara-iombom-bavaka, hitondra ny feo any amin'ny toerana izay misy anao, ho tonga eo amin'ny fiandriananao. Koa mihaino vavaka ianao Tompo. Ankehitriny dia mivavaka ihany koa izahay ho an'ny sampana sy ny sampanasa rehetra eto anivon'ny fiangonana izay miasa mijoro anatanteraka ny hiraka ao, ny amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, ny amin'ny fitariana ny ondry rehetra mba ho ao ambalanao. Mitarika ihany koa ny amin'ny fitoriana ny filazantsara mba ho ren'ny firenena rehetra. Dia miasa ianao Tompo
mangataka izay mba ampitombonao ny finoany tsirairay avy, anome hery avitana ny asanao Andriamanitra. Mivavaka izay ho an'ny biraon'ny fiangonana sy ireo mpanampy azy miara-misala, mikarakara ny fiangonana, mitady izay hampandroso mba hahatsara ny fiangonana. Ianao hanome hery azy ireo ny ankohonany hita azy ny amin'ny asa, ny amin'ny fivelomana, ny amin'ny andraikitra rehetra eto amin'izao fiangonana izao. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpitandrina mivady sy ny ankohonany izay napetraka ao eto amin'izao toerana izao, ny amin'ny fitaizana, ny amin'ny fikolokoloana, fikarakarana ny kristianina rehetra. Nantsonao izy ireo napetraka ao eto amin'izao toerana izao koa mangataka izay mba hombanao mandrakariva izy ireo, meo ny fahasalamana, ny hery ahafahany mamita ny adidy rehetra na ny ranao azy. Mivavaka izay ho an'ny tsy salama rehetra mba tsy ary mandrakariva ny amin'ny fiombonana, hiantso ny fiangonana mba hiara hivavaka hitondra ny teninao Andriamanitra, satria ny anito koa moa dia fitrotronom-bavaka n'ireo marary hoditra. Maro ny tsy salama, tsy ny amin'ny aretina hoditra ihany, mety misy maretina hafa, mahazo ny tsirairay ka tsy nafahana miombona eto amin'izao fiangonana izao, dia ianao hijery azy ireny, anaisotra ny aretina, hitondra fahasalamana, ahafahany miombona aminao Andriamanitra mandrakariva. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny fiangonana FJKM, ho an'ny sapely militaire rehetra manerana nosy, mba ho ampitombonao ny finoana ka anana vahoaka betsaka ianao hiara-midera sy mankalaza ary-me voninahitra anao. Mivavaka izay ho an'ny firenenay, ny tompon'andraikitra rehetra izay miara-miasa ahasoa izao tanirazana izao. Omeo hery, omeo tolotsaina, omeo fahavononana ny amin'ny fampandrosoana izao firenena izao. Dia izany vavaka rehetra izay nasandatra izany Tompo dia enoy mba ho voninahitry ny anaranao ihany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavanay toy izany. Amen. Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina, ka ny fanekempinoana araka ny soratra masina na ny fanekempinoana fahatelo ny ombonantsika manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy tohizao izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, afony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tombontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho maly sy ny ho ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy raha ihany nanao mbatisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Izao dia hiomana amin'ny ankatoka isika angatahana hitsangana ny mpandray fanasan'ny Tompo rehetra. Vavaka isika. Ry Andriamanitra Tomponay io, Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tomponay, mideranao izay mankalazanao, misaotranao noho ny amin'ny ity ora sy fotoana omenao anay ity. Ahafahanay indray mamantatra ny tenanay, mandinika ny tenanay, mialohan'ny iombonanay latabatra aminao. Koa mampianaranay indray, tario lalana amin'ny alalan'ny teninao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Petraka ianareo. Jakoba toko fahadimy teo ihany no angalantsika ny teny sy afatra avy amin'ny soratra masina, saintsainina mialohan'ny ombonantsika latabatra amin'ny Tompo. Jakoba toko fahadimy ny andininy
faha-12 jakoba toko fahadiminy andininy faha-12 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo koa mifaneky eloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo ary fiasan'ny fivavaky ny marina dia maheritrindra. Ny soratra masina eto dia mampianatra antsika indray mifaneke heloka. Rehefa mifaneraseren'ny olona ny samy mpianakavin'ny finoana dia mety mitranga ny tsy fitovian-kevitra, ny tsy fitovian'ny fomba fijery. Eny, ny hafa mety nanisy ratsy anao. Fa ny ampianarin'ny soratra masina eto dia izao hoe mifaneke heloka. Inona moa no dikany hoe mifanaiky heloka? Ny atao hoe mifanaiky heloka dia izao hoe voalohany aloha fahavononanao hamafa ny voka-dratsin'ny zavatra tsy mety izay nataon'ny hafa taminao. Fahavononanao hamafa tsy ho ao anatinao ny vokatry ny zavatra tsy mety izay nataon'ny hafa taminao. Noho izany zany dia izao, tsy tokony hisy ao anatin'ny mpandray fanasan'ny tompo manana alahelo amin'ny namany. Samy mpandray fanasan'ny tompo kanefa mifampanana alahelo. Ary zay no ampianarin'ny soratra masina eto hoe mifaneke heloka ianareo mba ho sitrana. Ay zany ny antony mety mahatonga antsika misy marary dia misy olona maninonao, misy olona tsy mamela heloka ao. Ny ampahatsivon'ny soratra masina zany dia izao, aza ianao no tsy amela ny heloky ny hafa fa mitarika aretina ho an'ny hafa zany. Fa noho ny aminao misy olona marary noho ianao tsy mamela ny heloky ny hafa. Ary zay no ampahatsivon'ny soratra masina antsika eto hoe ny ahaizantsika mamela ny heloky ny hafa. Inona ny ratsy nataon'ny hafa taminao? Iza no mbola nananao alahelo? Iza no eritreretinao fa tsy mety afaka atao-poko mihitsy ny nataony ianina? Ny soratra masina eto dia miteny hoe mifaneke heloka ianareo mba ho sitrana. Izavy ary moa ilay marary eto. Ny marary eto dia izao, zay efa marary. Zay efa marary no ianao tsy namela ny helo. Fa izao koa, raha mijeritsika eo amin'ny tapany faharoa, amin'ity andininy faha-12 ity dia ambaran'ny soratra masina mazava ato hoe ny fiasan'ny fivavaky ny marina sokajiny soratra masina ho isan'ny olona izay tsy marina ny olona tsy mamela heloka. Ary rehefa tsy marina ny olona, hoy isika teo hoe tsy mahita an'Andriamanitra izy. Ary rehefa tsy mahita an'Andriamanitra izy dia aninona indray? Harary koa izy. Ampianarin'ny soratra masina antsika eto zany dia izao hoe ny fahaizan'ny olona mamela heloka dia sady fanasitranana ny hafa no fanasitranana ny tenany. Rehefa tsy mahay mamela heloka ny olona dia mitondra aretina ho an'ny hafa izy. Ary tsy ny hafa ihany no hitondrany aretina fa ny tenany ihany koa marary ao anatin'izany. Ary zany no ampahatsivon'ny soratra masina hoe koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Raha tsorina zany amin'ny fomba fisainan'i Jakoba dia izao hoe ay rehefa tsy misy mpiara-manompo, mpiara-mivavaka manana alahelo amin'ny sasany, tsy tokony betsaka ny olona marary ao anatin'ny fiangonana. Ny antony mahatonga ny olona betsaka marary zany ao anatin'ny fiangonana dia inona ny antony? Tsy mahay mamela heloka. Ampahatsivon'ny soratra masina eto zany dia izao hoe mila miaina ao anatin'ny fahasalamanany olona. Ny mpianakavin'ny finoana dia tokony hiaina ao anatin'ny fahasalamana. Fa antony iray mahatonga ny fisian'ny aretina ao anatin'ny fiangonana ny tsy fisian'ny olona mahay mamela heloka. Ary zany no hita amin'ny soratra masina antsika, indrindra isika mpandray fanasan'ny tompo, ny antony nahafatesan'i Jesosy Kristy dia hitondra ny aretintsika izy. Hoy ny soratra masina hoe dia kapoka taminy no nahasitrana anareo. Dikan'izany dia izao, isika izay miombona
am Jesosy Kristy, miombona amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy, dia olona hitondra fanasitranana ho an'ny hafa fa tsy sanatria vao maika hanampitrotraka ny aretina mahazo ny hafa. Tsy oloharanona aretina ho an'ny hafa akory no antony iombona antsika amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanasana masina, fa hitondra fanasitranana ho an'ny hafa. Ary zany no antony tsy maintsy hifamelantsika eloka, satria samy mpiombona amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy isika, ary ny tena sy ny rano Jesosy Kristy no nitondra fanasitranana ho atsika. Engany ho amintsika izany teny zany, ka tonga atsika hifamela eloka, ary rehefa mifamela eloka isika dia miaina ao anatin'ny fahasitranana, miaina ao anatin'ny fahasalamana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Jesosy Kristy zokinay io, misaotranao zahay noho ny fitiavanao anay. Lehibe loatra ny fitiavanao anay ka tsy takatry ny sainay. Tsy hainay akory ny antony nahafatesanao teo amin'ny hazo fijaliana, fa hitondra fanasitranana ho anay. Rehefa sitrany izahay dia atao amin'ny teninao, hahay hamela mieloko ny hafa, ary indrindra hahay hitondra fanasitranana ho an'ny hafa. Tompo, mamindraha fo aminay tamin'izay rehetra tsy namelanay mieloko ny hafa, ka nahatonga aretina na nahatonga namanay tsy mety sitrana satria tsy navelanay eloka. Mamindraha fo aminay tamin'ny fieveran-tenanay ho zavatra, ka tsy mety manana fanetrentena, ka hamindra fo amin'ny hafa. Mitarika aretina ho anay ihany koa zany, ho an'ny tenanay ny tsy fahaizanay mamela eloka. Tompo, indreto ary izahay miondrika eto anatrehanao, mangataka famindra-po, mangataka famelan-keloka. Sitrano izahay mba hahaizanay mamela ny eloky ny hafa, ho marina eo anatrehanao izahay. Sitrano izahay ao anatin'ny aretina izay mahazo anay tsirairay, mba hahaizanay mivavaka ho an'ny hafa ihany koa, handraisan'ny fanasitranana avy aminao. Matoky ary izahay, mananteny izahay, fa raha ianao no miasa ao anatinay no ny herin'ny fanahinao masina, dia ho sitrany izahay hamela ny eloky ny hafa, ary hivavaka ho an'ny hafa izahay. Ary raha mifampivavaka izahay dia hiaina ao anatin'ny fahasalamana, satria ianao no manasitrana anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonanay ny vavakay. Amen. Izao dia ambara amintsika ny raharahan'ny fiangonana. Dia mbola ho ampitombona aminareo rehetra ny heriavana, fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao iray izao maraina izao. Avy amin'ny tandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ny alahady 6 febroary ho avy izao no alahadin'ny baiboly eo amin'ny sehatry ny FJKM. Misy ny valopy zaraina amin'izany izay averina amin'ny andron'ny 6 febroary io. Vitsivitsy ihany no valopy mahakasika an'io ry havana, fa afaka ataontsika amina valopy tsotra izany dia asiantsika soratra hoe ny alahadin'ny baiboly. Misy ihany koa ny gazety Maturia Vavolombelona izay vokarin'ny FJKM, amidy zany amin'ny vidiny 700 ariary izay anentanana antsika mpianakavin'ny finoana. Vaovao avy amin'ny sampana safifa, alahady fahaefatra anio misy ny asa sy fampaherezana ao aorian'ny fanompam-pivavahana. Avy amin'ny fikambanana katekomena, amin'ny alahady 6 febroary ho avy izao no anatanterahana ny fanokanana ny birao vaovao, koa manantena antsika mpikambana rehetra ho tonga anatrika izany.
Amin'ny fotoana io ihany koa no anatanterahana fifampiarabana tratry ny taona atao izany ao aorian'ny fampompivavahana maraina. Misy mifandraisana anjara mpikambana 4,000 ariary mitondra sakafo sy fitaovam-pihinanana. Avy amin'ny sampana sekoly alahady, ampatsahivina isika sampana sekoly alahady rehetra fa anio hariva no anatanterahana amin'ny fampiarabana na tratry ny taona vaovao manomboka amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana. Amin'ny asabotsy 2 febroary ho avy izao no fanokafana ny taom-pianaran'ny sampana sekoly alahady eo amin'ny sehatra ny SPIA 19 izay tanterahana ao amin'ny FJKM Ambondrona Firaisana manomboka izany amin'ny 7 ora maraina. Ampatsahivina ihany koa isika fa misy ny fianaran-kiran'ny sampana sekoly alahady isaky ny alahady voalohany manomboka amin'ny 7 ora sasany. Avy amin'ny komite teknika manavao ny lisitry mpikambana isika amin'ity volana febroary tia koa ny angaviana ny mpitendry ny mpikirakira ireo mpampita ny sary sy ny feo mba haka ny taratasy ho fenona mahakasika izany ao amin'ny efitra fitendrena ery ambony manantona any bolisy noa. Manarorotra ihany koa izy ireo miantso ireo izay tena tevin-daharana azy ireo amin'ny anjara fanimpony mba anantona ireo olona voalaza anarana etsy ambony ireo. Avy amin'ny sampana Dorcas, androany hariva amin'ny 3 ora tolakandro no fampianarana izay ataontsika sampana Dorcas isaky ny alahady faran'ny volana. Izany dia anasana fiangonana manontolo sy ny sampana rehetra loha hevitra amin'izany dia ny hoe ny sampana araka ny soratra masina iarahana amin'ny pastora Charlot ho tanterahana izany ao amin'ny sous-sol. Ny asabotsy 2 febroary ho avy izao no anatanterahana amin'ny fampiarabana eo amin'ny sampana Dorcas. Izany dia atao eny an-dakana eny amin'ny Maman Sedera. Androany hariva ny faran'ny fisoratana anarana mba ahafahana manatanteraka amin'ny fandaminana rehetra. Ampatsahivina ny sampana Dorcas fa ny frais dia raisin'ny tsirairay fa ny sakafo kosa no raisin'ny sampana. Tongava maro fa i Kristy no fihavanantsika. Avy amin'ny sampana VFL. Aorian'ny fampifanana maraina dia mivarotra mofomamy sy masira ny sampana VFL. Araka ny troatean'ny sampana ihany koa dia ho tanterahana avy eo ny fizarana ny solombody akoho ho andreo ray aman-dreny. Misy ihany koa ny fampiaraban'ny SFL ho tanterahana ny hariva amin'ny 2 sasany eny amin'ny FJKM Ilafia. Manana anjara hira 2 izy ireo ao anatin'izany. Avy amin'ny sampana mpanazava stily. Antsoina ny komity mpivondronana sy ny mpiandraikitra rehetra mba hijanona ao aorian'ny fampifanana fa misy ny fampitam-baovao maika ho antsika sampatia. Taratasy fisaorana, ny zanany, ny zafiny, ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fangatelemana ho anareo rehetra nampahery, napitraka, nitrondro-ambavaka tamin'ny namoizan'ny Remy Malalany Ravony Zaka Lea Honorine. Tompo manankaream-pahasoavana ny amaly fitianareo, mankasitraka indrindra tompoko. Tsara levenana amin'ny maty, ary enkianja ny velona noho ny fitiavana nasehonareo, mialatsiny amin'ireo tsy trapilazana noho ny afenondrano be loatra. Ny fianakaviana dia nolotra fararakitra ho fanohizana ny asan'ny fiangonana. Dia toy izany indray vaovao iray riavana, voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Randriana ary manana mafitia ny santatra sy raha ary malala Angela. Miarabanareo ny fiangonana ary mirary ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantranonareo. Entanina isika ao anatin'ny sampana rehetra mba hamonjy ny fampianarana momba ny antsoina hoe sampana izay iarahana amin'ny sampana Dorcas anio hariva amin'ny 2 sasany araka ny nambara teo. Izao dia saina ny présidenty fiangonana andray fitenena. Ho amintsika rehetra ny riavana, ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray
sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia faly miaraba ny fiangonana amin'izao alahady zao fanatritavandray isika ny tompony ho amintsika hatrany. Mijoro eto ny tenako, solotena ny fiangonana, tsy hoe anasitrana akory fa raha sitraky ny tompo dia omeny fotoana ihany satria ny raha ny tompo ihany amin'ireny. Ampatsahivina eto moa fa dia nisy ireo namantsika tamin'iny farany taona iny izay narary teny amin'ny hôpitaly. Natranjaka dia natranjaka tokoa nefa rehefa tonga ny aretina dia eny ambony fandriana. Rehefa nivavahana, sitrana somatsara, isaorana ny tompo fa miaraka amintsika ato izy zao ary nifanena tamin'ny tena tamin'ny maraina iny mitsikitsika ko dia isaorana ny ray aman-dreny mpitandrina mampita an'ireny tenin'Andriamanitra ireny fa tsara ianotsika tokoa ny tenin'Andriamanitra. Tsy izay moa no tena hijoroako eto fa ampanatretena no hitsanganako eto amin'ny mahafilohan'ny fiangonana. Misy ny adidy izay tsy maintsy ataon'ny fiangonana. Koa mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina manjakandriana mba hijoro eto miaraka amin'ny ramatoa vadiny Rahao miaraka amin'ny ankizy. Araka ny tenin'Andriamanitra, tsarovy ireo izay nitondra ny teny soa mahafaly ho amintsika. Koa natateraka izany ny fiangonana, koa amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina, amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina mpianadrara, ny biraon'ny fiangonana, ny loholona sy ny sampana velona eto amin'ny fiangonana, ny tenako izay filohan'ny fiangonana mitondra ny teny no ny amin'ny ray aman-dreny avy ao amin'ny chapelle militaire avy ao Manjakandriana. Misy ny fandaminana teo anivon'ny fiangonana, koa nahavita ny adidiny tao anatin'ny fiangonana chapelle militaire Manjakandriana, pasteur mivady miaraka amin'ny ankizy. Araka izany dia misy ny enim-bolana farany izay ho totosainy amin'ny asa fanompoana any amin'ny fiangonana hafa, fa dia vita ny nataony tao amin'ny fiangonana chapelle militaire protestant Manjakandriana. Noho izany no hitondrako teny eto fisaorana araka ny teny sy ny toriteny natao teo, misaotra ny ray aman-dreny ny amin'ny vavaka, misaotra no ny amin'ny toriteny, misaotra no ny amin'ny fampianarana, ary indrindra ny fitsinjovana ireo mpiray finoana tao Manjakandriana. Eny tokoa zava-dehibe ho an'ny fiangonana, tsy ho an'ny Manjakandriana irery fa ho an'ny chapelle militaire rehetra, fitondrana ambavaka ny chapelle militaire, ny mpiray finoana rehetra. Ko dia andeha izy ho any amin'izay fiangonana any andrenin'ny birao fihobe azy ho tantanany iray mandritra ny enim-bolana farany alohan'ny hamoahana azy ho tena pasteur raikitra. Ko dia izay no hitondrana ny teny fisaorana amin'ny anaran'ny fiangonana pasteur Ramatoa ary ny ankizy dia ho todosoa any amin'izay toerana any andrena. Avita ihany koa izay asa fanompoana any raha ny tompo anareo. Dia indreto izahay ato amin'ny chapelle militaire Ampahibé, aza manadinona dia any an-tany lavitra any ary tahaka ireo namana teo aloha mbola miverina eto ihany, mbola miara mivavaka eto ihany, fa dia totosay aloha ny asa ny raha ny tompo anareo. Manaraka izany dia misy ny atao hoe vatsin-dalana avy amin'ny fiangonana, atolotra tompoko ampitiavana. Ny tompony
no ameno azy. Ho fandraisan-tanana dia mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina, mpisolotoerana, pasteur, mpianadrara, ny reny vadin'ny pasteur Rakotsafy Mikael, ny dekona sy ny loholona ombambady andray tanana ny pasteur tompo, ny filohan'ny sampana ihany koa. Misaotra antsika nandray tanana teo. Ankehitriny dia mangataka ny pasteur handray ny fitenenana teo. Dia mbola miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Ia dia teny fohy no lazainay mariky ny nandraisanareo anay teto dia maneho ny fisaorana indrindra izahay, indrindra ho an'ny neny sy dada Mikael ny amin'ny nanekena anay izatra raha teto amin'izao toerana izao, ary indrindra teny manjaka indrindra. Misaotra ihany koa ny amin'ny birao ny fiangonana sy ny mpiara-miasa rehetra, ny sampana velona rehetra eto anatin'ny fiangonana, ary indrindra ianareo kristianina izay miaraka taminay isaky ny alarobia izay fotoanany sampana fifoazana, ary indrindra ny sampana ny fiangonana rehetra izay nanaiky anay ny zatra raha teto. Tsy manana teny ambara betsaka izay fa misaotra, misaotra dia misaotra. Ny tenin'Andriamanitra izay omenay anareo dia araka ny hita ao amin'ny Filipianina 4:4, ny 7 sy ny 9:20 manao hoe: ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany teny izany no hirariana soa ho anareo rehetra. Mankasitraka indrindra tompoko ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra. Ankehitriny dia mangataka ny pasteur hitondram-bavaka ny fianakaviana. Mekemody vavaka aritsika. Andriamanitra tomponay eo misaotranao zahay noho ny amin'ny fitiavanao anay, fitiavanao ny fiangonana, ka niantsonao ny mpanomponao na nirahanao azy anatanteraka asa fitoriana teo amin'ny sapely militaire tany Manjakandriana. Hitanao ny asa izay nataony, ianao no angatahanay hampitombo izany
ary atonga ny vokatra hamobe izay rehetra nafafy hitondra fiainana sy fahavelomana ary indrindra io manana ny fiazakazahana ho amin'ny fandovahana ny fiainana mandrakizay. Mivavaka izahay ho an'ny mpitandrina Rarijamar Jauna vohitra ny ainy Zamisel, ianao ane no homba azy mianakavy, ianao no ampahery azy ireo ny amin'ny fiazakazahana izay tsy maintsy mbola tanterahana, ny amin'ny famitana ny fianarana. Ianao ane no hanome azy tolotsaina fahazavan-tsaina, fahendrena, hery tanjaka fahasalamana ho azy mianakavy, ahefany izany fiomanana izany.